Tao zany ny nanafaratsika ny reny varimora ireny mba ho zaka ny fahefany ny vidiny rehetra. Tao ihany koa ny fiezahana mba hitazona ny viditsolika mba ho zaka ny mponina sy ny fiarabelona. Vokatry izany rehetrarehetra zany dia afaka nanatotosa ireo fanamby hifanarahana isika. Mikasika ny fotodrafitrasa mahakasika ny fahasalamana ohatra dia mandroso tsara ny fanorenana ireo hopitaly lehibe manara-penitra misa sivy atsangana isaky ny reny volom-paritany ary ho vita amin'ity taona ity satria dia efa 570 isan-jato izao ny fampitana an'izany hopitaly izany. Ny tenako hoe betsaka somary foana ireo olona mitsikera. Fa ny teniko dia tsotra. Indray andro any dia isotra ny fitondrana tetezamita ny akamaroan'ny olona satria ao anatin'ireny hopitaly reny no vonjena ny ainy ny fianakaviany, ny zanany, ny dadany. Ao anatin'ireny hopitaly reny ihany koa no afahana mitsabo sy mamelinaina olona maro dia maro. Tsika zao dia efa fomba fijery vaovao. Efa fitantanana vaovao no tiatsika apetraka eto amin'ny firenena. Ka zay ny teneniko hoe rary ny sintsiny raha mamokatra na manamboatra hopitaly manara-penitra isika. Fatatsika efa betsaka ny fianakaviantsika mety marary, sendra tsy fahasalamany, dia matetika ny zavatra mitranga dia tsy maintsy alefa any ivelany, tsy maintsy alefa any Anosy Maurice, tsy maintsy alefa any La Réunion, tsy maintsy alefa any Inde, tsy maintsy alefa any France. Dia aiza ny ampotsika malagasy ny tanjona sy ny fanamby apetraka dia rehefa vita somatsara ireo hopitaly ireo zay anara-penitra tokoa satria dia isy scanner, isy IRM, isy fanaovana fitsaboana momba ny radiothérapie, momba ny cancer zay matiny atsika amin'izao tsika amin'ny teny zao dia tsy ho any ivelany intsony. Zany ny fanamby apetratsika tompoko lasy tompoko vavy. Fa na dia izany azy dia atsika ihany koa mizara amintsika fa misy ireo asa tsy hitatsika maso eto fa ny olona any ambanivolo rehetrarehetra any dia mahita sy matsapa. Fa tiako mizara amin'ireto taremarika eto amintsika mikasika ny fahasalamana ihany. Fa tamin'ny taona 2004 dia CSB miisa 1,700 no nikatona. Ka dia niezaka ny fitondrana tetezamita nanao hoe atovy ny fomba rehetra anokafana an'ireo CSB ireo. Koa nandritra ny 3 taona ankehitriny dia 5,20 ny toeram-pitsaboana efa nisokatra ary efa nisokafana avokoa tompoko lasy tompoko vavy. Mia manara-penitra ihany koa ny université antsika. Tamin'ny alalan'ny fanorenana ireo trano moderna ho an'ny mpianatra. Tsy teto Antananarivo ihany zany fa eraky ny faritra eniny. Ary ny any Fianaratsoa moa dia nanamboarana sy vita ihany koa ny auditorium. Eo ihany koa ny interconnexion amin'ny fibre optique zay ahafahan'ireo université sy ny ST mba anamorana ny fifandraisana amin'ny internet. Mbola eo amin'ny lafiny fampianarana ihany dia efitrano fianarana amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa misa 700 no namboarina sy no antsaraina tamin'iny taona lasa iny. Fa ny zavatra mba nakasika sy nafinaritra anahy koa dia ny nametrahantsika sy ny fanamboarana ankehitriny ny kianja lehibe ho an'ireo mpanakanto dia ny eo Antsonjombe izany izay anisan'ny lehibe indrindra aty amin'ny ranomasimbe Indianina.
mila apetraka sy mihina ny sehatra sahazazy mantsy ny mpanakantotsika ary rehefa mandeha ny ivelany ihany reny ianao dia mahita an'izany kianjana fanaovana spectacle tena tsara dia tsara zany ary amin'ny marenivohatra sy kapitale ny Madagasikara Antananarivo dia rariny sy intsiny raha nanao an'izany toerana fanaovana fampisehoana sy fampiratiana zany ny eto Antananarivo. Midika zany fa izay zavatra rehetra napetraka sy nampanantenana tompoko lasy tompoko vavy dia tanteraka avokoa. Ny trano mora moa dia efa raha mahita fa efa nitokanana teto Antananarivo ary efa vita ihany koa ny any amin'ny faritra rehetra any fa dia miandro ny fotoana anokanana sy izarana amin'izany amin'ireo tanora latsaka ny 5-telopolo taona. Fak'izany koa ny navitan'ny lalam-pirenena izay mampitohy an'Antananarivo sy Morondava. Ho anareo izay mandeha any dia mahita sy mahatsapa angambany an'izany favitany zany asa fanaovan-dalana izany. Betsaka ny zava-bita nefa maro koa ny ezaka mbola tsy tratra. Ary misy mifanampy tsy maintsy apetraka nefa tiako tsapanao fa tao anatin'ny fahasarianana isika ary tao anatin'ny tetezamita tena sarotra no nanao izany rehetra izany. Ry mpiasa mpanjakana namana tonga ny fotoana iandrasanareo amin'ny fanambarana tokony toy ny isa-taona. Fantatro fa mila fiatrehana ny fiakatry ny vidim-piainana na ny taux d'inflation ianareo. Nefa misy ny fitenenana hoe ny valala tsy atanana hony tsy atolo-jaza. Kanefa na dia izany azy dia miezaka hatrany ny fitondrana tetezamita anome fahafaham-po ny mpiasa mpanjakana. Na dia ao anatin'ny fotoana tena sarotra aza itsika dia natao ny ezaka rehetra ka noho izany dia amin'ity taona ity ny karama farany ambany dia hiakatra 500 isanjato. Ary ny karama farany ambony dia hiakatra 7 isanjato. Misy fanazavana kely tiako apetraka amin'io. Ny fiakaran'ny karama zany an'ireo mpiasa mpanjakana dia eo amin'ny 7 sy 500 isanjato. Zany hoe ny karama farany ambany indrindra. Satria dia fatatsika fa maro ireo olona tena sahirana tsy maharitra hatramin'ny farany kory ny karama no nampiakarina 500 isanjato. Ny eo atenatenany eo zany dia mety miakatra eo amin'ny 10 isanjato na 12 isanjato eo arakaraky ny calcul ho ataon'ny ministra, fa ny tena farany ambony no miakatra 7 isanjato. Tiako ny mampatsiahy fa nandritra ny fotoana ny tetezamita izany dia niakatra teo amin'ny 30 isanjato teo amin'ny akapobeany ny karama ny mpiasa mpanjakana. Ry Filohalonda namana tamin'iny taona alasiny dia nanaovana ezaka manokana ny fampitaovana ara-pitafiny ary koa ara-piarakodia vaovao ho an'ny Filohalonda malagasy. Ny ilaina natao zany
noho ny aja amambonahatra sy ny mahaolona ary koa ho amafisana ny ho fanamafisana ny fandriampahalemana. Ankoatr'izay dia araka ny fangatanareo dia efa naverina any amin'ny Filohalanda ihany koa ny fitantanana arabola ary saroko ny tenin'ny fanomezana sy ny tenin'ny omeny fa tamin'ny 9 Jona dia nametoky anareo aho fa hijery akaiky izay azo atao mikasika any retenu sur salaire. Ianareo koa moa dia manana ny satam-fe manokana any Filohalanda. Koa tonga ny fotoana ankehitriny izay azo anombohana ny fanatanterahana izany arak'izay nifampidiniana tamin'ny tompon'andraikitra isan-karazany. Koa ampiarina amin'ity volana janoary ity zany zay mety sy afaka atao mikasaka ny retenu sur salaire ny Filohalanda tompokilasy tompovavy. Raha malala moa fa ny fampandrosoana ara-toekarena dia miankina amin'ny fisian'ny fandriampahalemana sy ny filaminana. Noho izany dia ho ampitomboiny ny isan'ny polisy, ny zandary ary ny miaramila. Tompokilasy tompovavy araka ny fomba amam-panao amin'ny asaramanitra toy izao dia anome fampianatsazy ho an'ireo izay efa voatsara sy voafonja noho ny elika tsotra isika. Koa fampianatsazy telo volana ho an'ireo latsaky ny 5 taona ary fampianana tanteraka ho an'ireo mihoatra ny 15 taona ny amin'ity taona ity. Fa tsy misy kosa ho an'ireo navita eloka be vava na ny famonoan'olona zany na ny crime de sang dia tsy misy mihitsy famelan-keloka azo menan'izy ireo tompokilasy tompovavy.